Finaritra indray ny tenako tafaraka aminao ato anatin'izao fandarana Fantaro ny marina izao. Androany sika dia resaka lohahevitra anankiray dia ny hoe inona no atao hoe nateraka indray. Inona no atao hoe nateraka indray? Zany lohahevitra zany dia lohahevitra fototra amin'ny fiainana Kristiana izay tsy azo iodivirana, tsy azo ialana amin'ny fiainana Kristiana, zany hoe fahaterahana indray zany. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7 dia ny 7. Filazantsara ny Jaona 7 dia ny 7. Jesosy dia milaza hoe azaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no nambaran'i Jesosy. Izany hoe raha tsy ateraka indray zany ny olona dia tsy mahazo miditra ny fiainana mandrakizay. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy afaka no tonga zanak'Andriamanitra. Fa ny fahaterahana indray zany na hoe ny fahateraham-baovao no lalana fototra izay ahatonga ny olona anankiray hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha miresaka hoe fahaterahana indray na hoe fahateraham-baovao sika eto dia tsy ny vatana no ateraka indray. Isika olombelona dia mizara telo, mazava tsara dia aina, vatana, fanahy. Fa tsy ny vatana no ateraka, tsy ny aina no ateraka, fa le fanahy izay maha olona ao anatintsika ao izay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mila ateraka indray izay vao mahita ny fanjakan'Andriamanitra ny olona anankiray. Ahoana ary ny fomba aterahana indray? Ahoana ary ny fomba aterahana indray? Raha ny fanahy no ateraka dia ahoana ny fomba aterahana indray? Jesosy dia miteny amin'ny Jaona 7 ihany ny 5 izy dia milaza hoe raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Mba hahafahan'ny olona anankiray ho ateraka indray dia tsy maintsy maty aloha ny olona anankiray dia alevina le olona dia izay vao afaka ho tonga olona vaovao izy. Ny olona izay efa velona dia tsy afaka ateraka intsony. Fa mba hahatonga ny olona anankiray izay ho lasa olona vaovao na hoe ateraka indray dia tsy maintsy maty aloha dia alevina izay vao afaka ho tonga olona vaovao. Fanao ny resantsika eto fa tsy miresaka vatana isika, tsy miresaka nofo zany isika. Ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romana 9 dia ny 7 sy ny 4 dia milaza hoe tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa tao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Niza ozy izy ny tenin'Andriamanitra, isika izay efa natao batisa tao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Koa raha niaraka nalevina tamin'ny fahafatesana isika dia tahaka ny nananganan'Andriamanitra azy tamin'ny voninahitry ny ray, nananganan'Andriamanitra azy tamin'ny maty amin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika amin'ny fiainam-baovao kosa. Izany hoe ny batisa zany dia fampiraisana antsika ho amin'ny fahafatesana Jesosy Kristy. Dia fantatsika iarahantsika malala hoe maty izy to ambony hazo fijaliana ary nalevina izy rehefa maty dia nalevina 3 andro sy 3 alina tao am-pasana. Dia tsy nijanona tao am-pasana izy fa nitsangana rehefa aveo ary velona mandrakizay izy. Dia ny batisa dia fampiraisana antsika ihany koa amin'izay hoe fahafatesana izay aloha dia fandevenana. Ary rehefa aveo ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe koa izany ozy izy dia tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty ho amin'ny voninahitry ny ray no hitsanganantsika koa sy andehanantsika ho amin'ny fiainam-baovao. Zany hoe rehefa atao batisa ny olona anankiray dia ampiraisina amin'izay fahafatesany Jesosy zay izy maty izy zany dia alevina ao anatin'iny rano iny dia rehefa mitsangana tao izy dia lasa olom-baovao mandeha amina fiainam-baovao. Io le ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korinthiana 2:5-7. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Raha miresaka hoe olona vaovao dia fanahy ihany resahana eto tsy miresaka vatana, tsy miresaka hoe saina na hoe aina, fa vatana ny resahana, fanahy ny resahana eto azafady fanahy vaovao, olona vaovao izy efa lasa ny zavatra taloha. Zany hoe efa lasa le fanahy teo aloha. Tsy hoe le fanahy teo aloha ny diovina sy ny sasana dia laza vaovao tsy izay,
fa nesorina mihitsy le teo aloha dia tonga fanahy vaovao le olona rehefa nitsangana avy ao amin'ny batisa. Lasa tonga fanahy vaovao le olona, lasa olona vaovao izy a, efa lasa ny zavatra taloha fa efa tonga vaovao ireo a rehefa nitsangana avy ao izy. Zay zany atao hoe fahaterahana indray. Zay no antsoina hoe nateraka indray, ateraky ny rano sy ny fanahy dia lasa tonga olom-baovao. Satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe any amin'ny Marka 4:9-10 izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino kosa no ho elohina. Izay mino sy atao batisa no vonjena. Ny olona rehefa mino a dia mitarika anazy amin'ny fanaovana batisa izany finoana izany. Ny olona rehefa tena mino sy nandray an'i Jesosy, ny olona anankiray rehefa tena nino ka nandray an'i Jesosy a dia mitarika azy ho amin'ny firosoana midinga ny batisa izany, finoana an'i Jesosy izany. Zay ny fandaharantsika tamin'ity androany ity a. Ankasitrahany ianao a nanaraka hatramin'ny farany a, dia mamporisika anao amin'izany rehetrarehetra zany iroso amin'izany dingana izany a, mamporisika anao a hiditra ao anatin'izany fahateraham-baovao zany, satria tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ny olona anankiray raha tsy ateraka indray a, samy ary tahin'i Jesosy daholo.